fandropana tanteraka ny nosy dia noho ny firaisana tsokombakomba isan-karazany nataon'ny malagasy sasany izay tapa-kevitra ny hanakarena tampoka no nahazoana tombony amin'izany. Nanoloana ireo fifanarana nataon'ireo mpanjanaka sy ireo teratany malagasy mpamadika tanindrazana dia tsy ny frantsay na ny anglisy na koa ny grika irery ihany no nahazo tombontsoa tamin'ny nanomezana ny fahaleovan-tena ny malagasy. Maro ireo fianakaviana malagasy nahazo tombontsoa tamin'izany izay nifanaraka tamin'ny mpanjanaka ary saika avy ao an-drenivohitra daholo izy ireo. Diso tanteraka arak'izany ny fihaverantsika ireo orinasa miafina ao ambadiky n'ilay hoe vita malagasy. Tsy vita malagasy mihitsy no ireo orinasa ireo fa miafina ao ambadiky izany vita malagasy izany mba tsy ho fantatra ny tompony sy ny fomba nahazoany izany harena izany. Orinasa kolonialy daholo ireo lazaina hoe vita malagasy ireo. Tsotra ny foto-kevitra ny fanjanahantany amin'ny tany frantsay nanjanaka dia omena lahara-pahamena ny frantsay izay tonga nanorim-ponena natao amin'ny zanatany. Avy eo araka ny filaharany ny eoropeana, ny karana, ny sinoa ary farany dia nomena toerana kely ireo elita. Famadihana ve sa fiarah-miasa? Maro ny afaka ilazana ny fomba fijery mikasika izany, saingy fantatra aloha fa dia fianakaviana malagasy maro no nahazo tombontsoa kolonialy izay mbola eo amin'ny sehatra ara-bola sy ara-politika ary samy avy eo an-drenivohitra daholo izy ireo ary mbola misitraka izany hatrany hatramin'izao. Hatramin'ny taona 1970 tany Androy, faritra atsimon'i Madagasikara, dia ny Holme no laharana voalohany amin'ny fitrandrahana sy zaly. Ny patriarka Henry de Holme no nanararaotra ny fahafahana mpanjanaka natotry ny frantsay amin'ny tany malagasy mba haka ny tany anarivony hektara eo anelanelany Fort Dauphin Siberinty. Ny orinasam-pianakaviana ankehitriny dia vondrona iray mampiasa vola amin'ny fizahan-tany sy ny fanondranana sy zaly. Ny Tananariviana Refrigeration Compagnie, fantatra amin'ny anarana hoe Star, iray amin'ireo orinasa malagasy vita eto Madagasikara naoriny La Roquefortaise tamin'ny taona 1770. Taoriany famindrana renivola ho an'ny vondrona Castel, izay ny tenany ihany no mpandovan'ny orinasa mpivarotra divay mpanjanaka taloha tany Afrika. Ny Star dia namokatra sy manohy mizara ny THB, zava-pisotro izay loharano ny hampom-pirenena amin'ny fanafenana tsara ny lalaony kolonialy izay nataony. Vokatra madio avy amin'ny fanjanahantany izy io, avy amin'ilay antsointsika hoe Frantsa-Afrika. Eo ihany koa ny trano fandraisam-bahiny iray eto an-drenivohitra dia ny Hôtel Colbert. Ity hôtely ity dia teraka tamin'ny taona 1870 noho ny fandraisana tany any Andriamatoa Karojo, mpivarotra frantsay izy io, mpivarotra perika tao Toamasina. Brasserie ho an'ny fianakaviana kely izay lasa Hôtel Benchmark teo ambany fitariha ny Mergey. Ity fianakaviana koriska ity dia akaiky any Jacques Focard ary koa ireo fianakaviana mafia lehibe izay mitantana ny casino any Afrika miteny frantsay toa any Dakar ka hatrany Djibouti amin'ny alalan'ny Maroka sy Madagasikara. Marina fa mifanila amin'ny lapanambotsiroitra ny trano fandraisam-bahiny Colbert naorina teo anelanelany taona 1970 sy 1970 andraisana ny trano fonenana sy ny braon-ponina Frantsa ary toerana nametrahana ny General Gallieni, gouverneur voalohany zanatany, ny foibe ny fitantanan-draharahany. Io toerana gouverneur frantsay teo aloha io ary brao ofisialy ny fiadidiana amin'ny Repoblika Madagasikara amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny taona 1920 ny efitrano, ny efitra fatoriana ary ny latabatry ny Colbert no tokotanin'ny mpanao politika, ny ministra ary ny solombavam-bahoaka izay nifandimby teo ary ny mpitantana ny hôtely ankehitriny Eric Kohler, teratany frantsay avy any Nosy Sainte-Marie dia mandray matetika andiana mpanolontsaina manokana ao. Ny adian'izany nandatra be tamin'ny tantara ny fanjakana mpanjanaka aza ny vono olona nataon'ny frantsay taorian'ny fikomiana tany Moramanga tamin'ny taona 1770 dia tsy hetsika raha miaramila ny fanjanahantany any Madagasikara. Mifanohitra amin'izany ny zava-nisy tamin'ny fomba tsotra dia tsotra no naombiazan'ny frantsay tamin'ny fandropana tanteraka ny Nosy dia noho ny firaisana tsokombakomba isan-karazany nataon'ny malagasy sasany izay tapa-kevitra ny hanakarena tampoka no nahazoana tombony amin'izany. Ny fianakaviana Andriatsitohaina avy amin'ny Saranga ambony merina ny orina taon'ny Zozorobe. Ny patriarka Josoa Andriatsitohaina nandidina ny taona 1970
ka hatramin'ny taona 1970 no narararoatra ny fandosirany frantsay mpanjanaka tamin'ny taona 1970 mba nividianana ny tany fanjanahantany mirefy sy 10 hektara avy tamin'ny Andriamatoa-Vitry ka lasa iray amin'ireo tompon-tany lehibe voalohany tao amin'ny faritra. Nampiasa vola amin'ny fambolena paraky sy vary izy alohan'ny nanendrena azy ho lehibe ny filan-kevitry ny Repoblika voalohany. Izy no solotenan'ny paraky eto Madagasikara tamin'ny fotoana nitondrany Philibert Tsiranana. Ny zanany Jean Charles, iray amin'ireo kapiteny indostria lehibe indrindra eto amin'ny firenena dia namela lova lehibe rehefa nodimandry izy tamin'ny taona 1974. Iandretsy Toaina indray izany no mpandovana anaraka ny Jean Charles. Ny fianakaviana Andretsy Toaina dia anisany nahazo tombontsoa kolonialy, saingy maro ireo fianakaviana ao an-drenivohitra izay nahazo tombontsoa tamin'ny famitahana ny mpiray tanindrazana aminy ary mendrika ny anaovana fikarohana lalindalina kokoa mba hatakarina bebe kokoa ny zava-misy ankehitriny. Ny fianakaviana Ranarivelo miaraka amin'ny patriarka Emile zanaka Rakotovao, sekretera ny mpanjaka malagasy. Teraka tamin'ny taona 1970 Emile Ranarivelo avy amin'ny Andrianday. Tsy nisalasala izy nampiasa ny mahatompon-daka azy hanararaotra ny fanjanahantany. Teo am-panatanterahana ny fampirantiana iraisam-pirenena tany Paris tamin'ny taona 1970 no nipoirany hevitra ny amin'ny famoronana satroka malagasy vita amin'ny mololo izay namidiny tamin'ny farany taona 1970. Satroka vita amin'ny mololo anetsy no naondrana tamin'izany. Avy tamin'ny fanjakana kolonialy no nazona zany arena rehetra zany izay naondrana hatrany Etazonia Amerika. Maro ny tary izay azo ny ao an-drenivohitra izay novidiany Ranarivelo tamin'ny taona 1970 tamin'ny taranaky ny Prime Ministre Rainilay Arvony rehefa natao sisitany tany Algeria izy. Ny Ramanandray be dia fianakaviana tsy dia misehoseho, tsy heno firy nefa tena matanjaka. Ny patriarka Joseph Ramanandray be, mpamorona ny vondrona mitovy anarana aminy dia nanomboka ho mpivarotra kely tamin'ny taona 1770 ary avy eo dia nitombo reharehan'ny fanjakana. Ny tantarany dia mifamatotra akaiky amin'ny fianakavian'ny mpanjanaka avy any La Réunion, ny Robert, ny Sokolata ny Tamatavy ary ny fianakaviana Berger, iray amin'ireo orinasa mpanjanaka matanjaka indrindra eto Madagasikara, hita any amin'ny faritra maro amin'ny zanatany. Ity orinasa ity dia nomena ho an'ny fianakaviana Ramanandray be taorian'ny fanjanahantany izay nanome azy ireo fahafahana amin'ny tany midadasika fambolena kakao sy amin'ny roa milina rehetra ilaina anohizana ny fomban-drazana sokola frantsay amin'ny Robert. Ny chocolaterie Robert, orinasa sangany amin'ny vondrona ahitana orinasa ampolony izay nanomezany Madagasikara ny kalitao izay sangany indrindra maneran-tany miaraka amin'ny kakao organika 100% amin'ny kalitao tsara indrindra eran-tany. Ny chocolat Robert dia mampifangaro ny fomban-drazana frantsay, ny toetra ary ny fahaiza-manao sy ny kolotsaina fahatsarana ny toe-tsaina fianakaviana frantsay. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ireo Grika. Ny fianakaviana Kotsioanis dia efa nonona tao amin'ny nosy nanomboka tamin'ny taona 1970. Mpivarotra Grika izy ireo izay nahazo tany maromaro nanaraka ny National Fituine ka makany atsimon'ny nosy. Ny taranany dia mitazona laharana lehibe amin'ny fizahan-tany eto an-toerana. Tompony hotely maromaro ao Fianarantsoa sy Tuiliary izy io, anisan'izany ny hotely Sara Ribey sy ireo apart de hotely manerana ny Fianarantsoa sy atsimon'ny nosy iny. Ny mpandova dia tsy iza fa Emmanuel Kotsioanis. Eo ihany koa ny fianakaviana Talomisy izay tonga tamin'ny taona 1970. Fianakaviana fetsy dia fetsy izy io. Ny zanan'ilay Panayotis Talomisy izay mbola zatovo dia efa nahatsapa ny tanjaky ny toe-karena. Ny andro taona vitsivitsy taorian'ny fahaleovan-tena izy vao nanomboka ny fanjakany. Ny orinasany voalohany dia ny TAF. Lasa nisany mpandraharaha lehibe indrindra eto amin'ny nosy izy taty aoriana. Teo amin'ny lohan'ny orinasa maromaro, tompony tany lehibe ao an-drenivohitra, avy tamin'izany no nahatonga ny resabe momba ny fefoloa amin'ireo faritra fenonaona eto Antananarivo. Antony voalohany izany nahatonga ny tondra-drano isan-taona isaky ny volana Novambra ka hatramin'ny volana Aprily. Ny fianakaviana Indiana, mpanjaka vavin'ny varotra, nanomboka tamin'ny taona 1970 no nanomboka nivezivezy ny valakaly varotra sy namatsientana ireo mpanjanaka tao Madagasikara ny fianakaviana Indiana avy any Gujarat. Tamin'ny taona 1970 izy ireo no namorom-ponenana tao Madagasikara. Tamin'ny ady lehibe faharoa no nahafahan'ireo fianakaviana nanongoro-karena noho ny kolikoly sy ny fanaovana osoka no tena nahazoan'izy ireo arena tao an-toerana.